Salama daholo androanitsika dia andao indray raha hiresaka ny mahakasika anireto izay tsara ho fantatra tamin'ity herinandro ity. Any Ambovombe olona 5 no maty nandritra ny fanarahan-dia ny omby izay lasan'ny dahalo tao Imamombo tao Anosizato Antsinanana faharoa fatin-jazakely izay voateraka ary mbola niaraka tamin'ny ahitra tao anaty harona plastika no hitan'ny fokon'olona teny amin'ny elakelan-trano anatin'ny fokotany Anosizato faharoa tamin'iny andro ny 20 Novambra iny. Ka ny pitsopitso no mahakasika an'ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Familony dirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'ireo asan-jiolahy sy izay fatin-jazakely hita izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tany Farafangana notoloran'ny député Moto ny mpitandro ny filaminana mandringa ny lafin'ny mpandriam-pahalemana ao amin'ny distrikan'ny Farafangana. Tsy ampy isa ny mpitandro ny filaminana na izany aza tsy maintsy misy zandary na polisy na miaramila farafahakely ny komina 13 atao ao anatin'ny district. Raha ho an'ny Farafangana Sivondrozy dia roa ny fiara ampiasain'ny zandary, manana iray ny polisy ary tsy manana ny miaramila. Ny kodiaran-droa kosa indray dia fananany tsirairay no ampiasaina hoy ny kolonely Rakotorsoa Eugène lehibe ny vondrotom-paritry ny gendarmeria ao atsimo Antsinananao. Eo anatrehan'izany indrindra dia tonga nanolotra kodiaran-droa 4 ho an'ny mpitandro ny filaminana any an-toerana ny solombavam-bahoaka Irmara izay voafidy tao amin'ny distrikan'ny Farafangana Andrianambenina Velomihotry Painchar. Nahazo roa ny vondrotom-paritry ny gendarmeria ary roa koa ny any vondrotom-paritry ny miaramila. Santatra ambavarano ihany no natao teto fa mbola ho avy ny manaraka na ho an'ny mbola tsy nahazo na ho an'ny efa nahazo. Tsy vitan'ny olotokana ny fampandriam-pahalemana amin'ny mahasolombavam-bahoaka dia manana finiavana hametraka ny fandriam-pahalemana maharitra ato amin'ny distrika ny tenako hoy ny solombavam-bahoaka hatrany. Ny kodiaran-droa no hitanay fa haingana amin'ny fanaovana hetsika fampandriam-pahalemana indrindra fa ny any ambanivohitra ho hiatrany ity solombavam-bahoaka izay voafidy tao Farafangana ity. Fanahy voalohany napetraka ity olom-boafidy ity ho an'ny vahoakan'ny Farafangana ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra ka hitety ireo komina 13 ny tenany mba hametrahana fiarahamonina mirindra hahatongavana amin'izany fandriam-pahalemana izany. Tsapa sita araka izany fa tena vonina ny hiaraisalahy amin'ny vahoaka ity solombavam-bahoaka izay voafidy tao Farafangana ity amin'izao hetsika ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay hita fa nahazovahana tato ato izao ka dia maromaroa ny tahaka azy amin'izay fiadina amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay. Fantatra tamin'ity herinandro ity fa nisy firehetana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Fantatra tao anatin'izany moa dia fiaramanidina misa 5 no may vokatry ny dorotanety teny amin'izay aéroport'ny Ivato zay ary manodidina ny 13 hara ny tanety may teny an-toerana. Manoloana an'izay fisian'ny firehetana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato zay ny état-major ny tafika anabakabaka dia mampafantatra fa tsy misy fiaramanidina antafika ny rehetra teny an-toerana hoy ny fanazavana noentin'ny kolonely Rabemizana Toky izay lehibe ny état-major ny tafika anabakabaka raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany tamin'ny andro ny 20 Novambra iny. Mipetraka any amin'ny toerana voatokana ny fiaramanidin'ny tafika raha ny fanambarana izay nataon'ity manamboninahitra ity hatrany. Midika izany fa tsaho araka izany ny filazana izay vaovao ny paritaka etseroa ny amin'ny hoe misy ny fiaramanidin'ny tafika maiky ilany afo nandritra izay firehetana teny Ivato izay. Vaovao mampalahelo indray tao Anosizato tao Antananarivo renivohitra tao fatin-jazakely vaoteraka mbola niaraka tamin'ny ahitra tao anatin'ny harona plastiky no hitan'ny fokon'olona teny amin'ny elakelan-trano anatin'ny fokotany Anosizato Antsinanana faharoa
tamin'iny andro ny 20 novambra iny tokony ho tamin'ny 1:20 atoandro. Vehivavy miisa 2 no nisy nahita nanipy sachet niloko fotsy teo amin'io toeran'io. Mpandroaka fako iray no nahita ilay razana izay nataon'ireo tsy matahtody tsara fono tao anatin'ny harona plastika ary narina teo an-tsisin-dalana. Tena mampalahelo ny toetsaina tahaka an'izany satria ilay zaza nateraka ao soamantsara rehefa avy eo dia vitanao no manary azy rehefa ateraka izay. Ka ny hafatra rehefa mbola tsy vonona ny hiteraka dia tsotra kely ny fanafodin'izay na manao fanabeazana aizana na ihany koa mividiana anireny fimailo reny fa tsy mampaninona akory ny mampiasa azy ireny mba ho fiarovana amin'izay vovoka tsy nirina izay fa tsy hoe rehefa teraka ilay zaza dia arinao tahaka an'izany ary isan'ny tena famonoan'olona izany nataon'izy ireo zay tsy matahtody zay ary mampigadra moa izay raha vantany vao trahatra eo izay nahavandoza mahakasika an'izay raharaha izay. Mbola ao anatiny izay vaovao mampalahelo izay hatrany moa ny tany amin'iny faritry atsimon'ny nosy iny izay nahitana fatiolona anankidimy be izao nandritra ny fanarahandia ny omby lasan'ny dahalo tao Imamombo any Ambovombe any moa misy an'izany Imamombo izany. Hatramin'izao dia mbola anaty fanarahandia ny hery fiarovana sy ny filaminana Mandrareha faritra atsimo izay ivondrona ny tafika malagasy sy ny gendarmerie pirenena ary ny polisy pirenena. Olona 5 no fantatra fa namoy ny ainy nandritra ny fanarahandia ny omby izay lasan'ny dahalo tao amin'ny commune Imamombo distrikany Ambovombe andro iny ny aliny 20 novambra 2024 lasa teo iny. Mbola eo andalam-pikarohana ny iray amin'ireo maty ny mpitandro filaminana raha efa nalaina tao amin'ny fokontany Beadabo commune Ambonivohitra Mahabo distrikany Betroka ny razana 2 ary ny 2 hafa hita tao amin'ny fokontany Bearena. Tsy mbola voafehy ary mihatitra amanaina ny tsy fandriampahalemana amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny hatramin'izao. Ny paikady eo anivon'ny tafika malagasy ve no tsy ampy sa inona no mety ho anton'izay tsy fandriampahalemana izay mbola tsy voafehy mandraka teny androany izay. Io ny fanontaniana izay napetraky ny mpanara-baovao manoloana an'izay tsy fandriampahalemana hita fa nisesisesy tato ato zay indrindra fa niny amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny izay tena ahitana taratra an'izay tsy fandriampahalemana mohampampana izay efa hatramin'ny ela moa izay fa tsy vao androany akory. Mitebiteby araka izany ny vahoaka izay monina sy mipetraka any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny noho ny afitsoka an'izay asandahalo izay hita fa miamahazo vahana foana tato ato zay na dia efa miezaka manao entso zavatra aza ny mpitandro ny filaminana amin'izay fampandrintany sy fampandriampahalemana izay fa hita mbola misy lesoka ihany hatramin'izao iniady izay atao amin'ny asan-jolahy amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny. Ka mba hoviana re izany mba voafongotra hatramin'ny fakany izay resaka asan-jolahy sy fanafihana amin'ny tampiadina any amin'iny faritra atsimon'ny nosy izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.